Pasteur. Ao amin'ny tenintsika ny mandray fiainana. Ao amin'ny tenintsika ny miaona amin'i Jesosy. Ireo teny rehetra izay efa nambaratra amin'ny fiandohan'ny fivoriana, raha ohatra ka nanaraka tsara tsika, dia mampianatra antsika hoe iza Jesosy. Amen. Misy fotoantsika ohatran'ny mametraka hoe Jesosy manao izay mahafinaritra antsika izany. Fa tsy izay ilay izy. Fa Jesosy manome ny teniny mba hahatonga anao hafinaritra ny ray. Amen. Dia be dia be zavatra mifamaofao fa mahatsiaro hoe izao no tenenin Jesosy amin'ny Jaona 11. Sokafa eny Jaona 11 nao hoe mino fa mitovy amin'ny Jaona 11 ko. Fa sendra tsy mitovy dia miala ny anaran'i Jesosy. Tsy mety. Izao voalaza ny teny ao amin'ny andininy fa 7, Jaona 11:9. Resaka momba ny fifandraisantsika amin'ny Tompo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Miara mamaky tsika isa roa telo. Jesosy namaly hoe tsy 12 va ny ora amin'ny indray andro? Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba choqué izy fa mahita ny fahazavan'izao tontolo izao. Toy isika eo amin'ny andininy fa 10. Anaran'i Jesosy miara mamaky isa roa telo. Raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia faran'izay choqué izy ka tsy misy mazava ao aminy. Ny chocage zany tsy avy amin'ny olona fa avy aminao. Possible zany manafotoana daholo hatrany amin'ilay katsatsaka ilay tsy nangataka fa tsy nanasy tsy niandry fanasana. Ny olona vady amanjanaka tout le monde manafotoana zay interrupteur dia efa manafotoana anao. Azonao nga mandiky teneny maniko ty tsy mirehatra. Fa izy Jesosy ny problème izy tsy anivelany fa ny problème ao anaty. Satria raha mandeha amin'ny atoandro ny olona anankiray raha mandeha amin'ny mazava izy dia hitany daholo ilay vato mety anafotoana ny tongony, na inky hoe hitany daholo ny zavatra rehetra mety anafotoana ny fony. Ny solution zany tsy hoe esorina ny mpanafotoana. Ny fanasitranana zany dia tsy hoe sitranina ny mpanafotoana, fa ny fanasitranana sitranina ny mora tafotoana. Tadio tsara fa raha vao tafotoana ny olona anankiray dia mandaitra ny fanozonana. Tsy mifanozonana ataonao fa fanozonana ataon'ny hafa mety aminao izay mety misy zavatra tsy ariny any aminao na mety ho tsy ho tiany. Ianao zany tsy natao amboly alahelo satria misy olona tsy tianao, fa ianao afaka miverinao amin'i Jesosy fa izy tia be anao foana. Tsy tokony isy zavatra atafotoana antsika satria manapa-kevitra isika mandeha ao amin'ny mazava. Avereno hoe mandeha ao amin'ny mazava hoe. Avereno mandeha ao amin'ny mazava hoe. Avereno farany mandeha ao amin'ny mazava hoe. Zao zany isaky ny misy zavatra mitranga zany ka henonao mihitsy ohatra misy zavatra mitselatra ny anatin'ny fonao any tsy mandeha amin'ny mazava ianao zany. Ianao zany tsy tokony hiasa saina be hoe tena manafotoana kosa zany zao ve ny fiarahantsika manompo dia mbola zany ny fifampitondrana. Ny fifampitondrana io izy io loha fa ianao mila mandeha amin'ny mazava. Ary ilay zany rehefa tena raisina mpitiavana ny zavatra rehetra tsy zavatra tokony hampaninina zany. Izay ny tena ambadika ilay izy. Ary izay ilay ampianarin'Andriamanitra hoe aza midina eo amin'ny nofo mitaky ny adinao sy mitaky ny zoanao sy mitaky ny takitakianao rehetra eo mandehana amin'ny mazava dia aza vela ho taitra amin'inona ny fonao na inona mitranga na inona miseho. Ndao tsika hitsangana hivavaka Tompo ampianaro andeha amin'ny mazava. Teknika efa folaka zany ka jery anao fa mahita azy miditra tsy azonao ilay raha izy firy zay niaraka efa fa fontananao tenenao Andriamanitra mamindra fo amiko. Mantonga tafotoana tsy ny olona manafotoana fa zany mandeha amin'ny maizina, zany mandeha amin'ny alina, zany tsy manaiky ankatosy anetry tena andeha amin'ny atoandro sy mazava araka ilay teneninao. Mitenena amiko Tompo dia ampio Iova
tena nahaka hitovy endrika aminao, fa fiainana ny teninao, fahamarinana ny teninao, fanahy ny teninao. Tsarovy andro amin'ny maraina aza vela hiala maina eto mba tsy ho diso anjara amin'izay karazana fahafenoana sy fahatsarana avy eo amin'ny fanatrehanao. Amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy Venamasina sy Manan-kery avy Nazareta. Amen. Tiaka mafy ho Jesosy hidirantsika amin'ny teny manaraka ny ambavan'ny mpanompon'Andriamanitra indray. Tiaka mafy ho an' Jesosy. Alléluia. Sotran'ny tompo fa ohatr'izao tsika androany. Amen. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany. Andao ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Andao tsika nofahofa ny tanantsika any amin'i Jesosy foana. Ny fototra ngezabe indrindra amin'ny fiainana. Tsy hoe tsika andre tenin'Andriamanitra, fa tsika hiaina ny tenin'Andriamanitra. Tsara kokoa tsika ny mamantatra ny fahamarinana ao amin'ny alalan'ny teny izay omen'Andriamanitra tsika, satria raha tsy tonga fiainana ny teny dia vaky-potsiny hozy izy Jesosy. Dinionareo ny teny fa iverinareo fa avy ao ny azaronareo fiainana mandrakizay nefa reny hozy Jesosy dia manambara. Ndao tsika teny amin'ny tompo androany. Tompo, aoka ny teny rehetra mba tsy ho diso fiantefa amina fomba fijery hafa, fa mba ahitana ny famonjenao, ahitana taratra ny fahatsaranao, anome lanja izay vitanao anay, anomezana voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana tompoko. Miarabantsika rehetra indray androany eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mino fa fotoana spesial indray androany, fotoana mofo spesial indray andro tsy miverina foana ny isan'androntsika. Mandroso makany amin'ny fahatsarana foantsika ho voninahitra Andriamanitra. Androany maraina izara amintsika ao anatin'ny fotoana fohy, tena fotoana fohy le izy satria fotoana koa mandeha. Tsarak'izay eritreretanao azy hoe miainga amin'ny firy maraina ianao nahatongavanao any amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, fa bon dia raina foana ny tompo amin'ny zavatra rehetra. Amen. Androany maly fanontaniana be dia be. Misy fanontaniana maro tonga mametraka an'izao fanontaniana izao hoe pasteur, ahoana zany ny andehana ny asan'Andriamanitra raha ohatra ka tsy misy fanentanana mihitsy na tsy misy fifatoana mihitsy amina resaka arabola, satria ianao mahalala fa ianao mpanompon'Andriamanitra, ilaina ny vola. Dia hovaliako izay androany. Amen. Hoe inona ny fahendrena, inona ny zavatra lazain'ny Baiboly, lazain'ny tenin'Andriamanitra fa tsy hoe Baiboly. Eviteko mihitsy le miteny hoe Baiboly satria amin'izao tsy ny Satana koa afaka mamoaka verset. Donc raha miteny hoe Baiboly dia tsy voatery le zavatra tian'Andriamanitra ho lazaina, fa le zavatra afaka koa ho tonga ny amin'izay zavatra tian'ny Satana ho ampiasaina. Satria Jesosy rehefa nalay-panahy dia naka Baiboly, naka teny tao amin'ny Baiboly ny devoly. Voasoratra hoe mianjera ianao eny ambony eny fizy andidiny anjeliny aminao mba tsy ho tafitohana amin'ny vatony tongotra. Ka ny zavatra zaraintsika tsy Baiboly fa tenin'Andriamanitra. Rehefa miresaka mikasika momba ny tenin'Andriamanitra tsika dia mamoaka ny heviny ao am-pony Andriamanitra manoloana ny zavatra anankiray. Inona ary zany le isympantsiana eo anivon'ny fanatitra sy ny zavatra rehetra izay tokony ho ataontsika. Tsy ilaina raha ve zany mifanatitra? Tsia. Baiboly dia milaza fa aza miseho foana eo anatrehan'Andriamanitra tsy mitondra fanatitra. Ilaina mifanatitra satria eto an-tany le fanjakan'Andriamanitra aloha no entina. Fa rehefa tsy eto an-tany le fanjakan'Andriamanitra no entina dia tsy ilaina intsony no fanatitra ny an-danitra. Fakasitrahana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ho ilay fototry ny fitahiana ny fiainanao ray manontolo, satria izy ny manomenao hery, tolotsaina, fahendrena, hevitra na tonga anao afaka avory areny. Ao amin'ny boky Deutéronomie Baiboly dia milaza an'izany, zany hoe tsy mody fanina amin'Andriamanitra ianao fa manaiky fa ny vokatra sy ny fruit rehetra hita eo amin'ny fiainanao dia tsy avy amin'ny herinao na ny tanjakao na ny fahendrenao fa avy aminy. Dao no te-tanina mafy be ho azy. Fanontaniana anankiray faharoa mipetraka dia hoe inona ary zany ny mandiso ny fanentanana sy ny ohatran'ny hoe rehefa miteny dia hoe raha vao tsy manome betsaka ianao dia tsy voatady diso zany, satria tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra omenao
nijoroan'Andriamanitra hita anao. Tsika zany tsy natsoina hitory an' Jesosy, zay aloha, fitsika natsoina hiaina an' Jesosy. Hitanareo a, Jesosy no nomeny ray zanany lahatokana no nomeny hamonjy atsika, dia amin'izao izy mijinja fanahy maro, satria raha tsy nanaiky izy ho tonga fanatitra n'olotra ny aino atsika, dia tsy afaka izy ny ho tonga mpamonjy amonjy ny aitsika androany. Ny ray namafy ny zanany, dia tsika ny manjary mijinja ny fanahy masina avy amin'ny fijoroan'i Jesosy. Le resaka eto tsy resaka nombre hoe amafy be mba hijinja be, fa tsy quantité-na famafazana le izy, fa qualité-na vo le izy. Inona le vo nafafy ny ray? Nanaintaina iry ny ray namafy ny zanany, lahatokana. Ary Jesosy tena niteny mihitsy ny tao fotoana anankiray hoe raha io nahoana ny mahafoy ahy ianao. Andriamanitra namafy le votokana mba ananany taranaka sy mpino be deabe, araka ny boky Isaia 53 ny mpaminany Isaia dia nitsindrin'ny fanahy nambaran'izany hoe nahatonga azy mba hanangana taranaka maro tamin'ny ranomaso ny famafazany, natsiaro any Abrahama sika ny amin'izany tantara zany. Inona ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'ny Abrahama andraisantsika lesona androany, ny amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika ho fanjaka an'Andriamanitra, ny fanompoantsika tsy voatery ho vola ihany, na fotoana, na ny fafahana, na ny ankonantsika, ny mba tsika ray manontolo dia hoentsika manompo an'Andriamanitra daholo. Fa maninontsika ny manao zavatra ohatr'izany? Fa inona ny fandresen-dahatra hoampoantsika mahatonga antsika manao zany zavatra zany? Betsaka raha miteny fa reto olonreto hoe dia tsy manan-katao mihitsy, fisan'andro isan'andro, isan-kerinandro, efa mitady ho isan'andro, andeha tory filazantsara ratsy, andeha tory filazantsara heroa. Misy dikany le izy, misy fahatakarana ao anatin'le izy, misy toe-po andrasan'Andriamanitra ao anatin'le izy. Zao le izy ny fanatitra nitakian'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia ilay niriny ela. Damanhe niriny ela tsy tonga Isaka, kanefa nomen'Andriamanitra azy ihany. Andriamanitra zany nanome any Isaka ny Abrahama, dia inona ny zavatra nitranga natonga n'Andriamanitra ny teny hoe ao amin'ny Genesis 2:20 ny andin'ny voalohany ka hatramin'ny andin'ny faharoa, nasy vakitsika vetivety ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany zavatra izany dia nyzan'Andriamanitra toetry Abrahama ka hoy izy taminy ry Abrahama, ary hoy izy intya, ary eto ny zanakao ny lahatokanao izay tianao, dia Isaka fatany tiany, ka makanesa any amin'ny tany Moria, ary atero any izy ho fanatitra odorana eo amin'ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao. Dia hitanareo a, Andriamanitra zany a nanomeny Isaka ny Abrahama. Efa saika tsy nahazo taranaka intsony Abrahama no nomen'Andriamanitra ny Isaka. Fa zao ny zavatra tian'Andriamanitra ho hita, afaka nifaly ve Abrahama anaiky saka toy indray anomen'Andriamanitra zay efa nomen'Andriamanitra azy. Raha mandinika tsika n'io tantara io a, tsy nilain'Andriamanitra akory Isaka. Ao a, fa ny zatoetra ny fo ny Abrahama Andriamanitra ndrao iraiki-po amin'ny Isaka fanomezana ka anadino an'Andriamanitra mpanome. Hozy izy ny tompo hoe i Abrahama, zao le toe-po tiako hita eo amin'ny fiainanao, sady ho atsika koa le teny, aza mifaly na mametraka amin'ny fifalianao eo ampandraisana zay zavatra nirinao ela ka voarainao avy amiko. Fa ny tena fanatitra sy fisoroana lehibe eo anatrehako dia ny fonao mafoy ny zavatra rehetra, tsy nanolo atakalo an'izay fanomezana sarobidy nomeko anao. Ataovana zao ny fonao, ny foko nojeren'Andriamanitra, fa tsy ny fanomezana zay ateriko eo anatrehany. Andriamanitra tsy inona manana programa goavana be ho an'i Abrahama. Inona le programa goavana be? Anao fanekena
ara-taranaka amin'ny Abrahama izy. Hoe amin'ny alalan'ny taranaka Abrahama no hitahina ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Tsy programa tsotsotra zany. Dia ny zavatra tiako fantatrao zany dia zao, enoy ty fahamarinana ity a. Fa ty tena fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Ny programa goavana rehetra ho ampon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia tsy omen'Andriamanitra ny olona izay tsy voazatoetra ny toe-pony ho miankina, matoky, miraiky-po tanteraka aminy. Vokatry le programa goavana tian'Andriamanitra tao amin'ny fiainan'ny Abrahama dia nizatoetra ny fony Abrahama Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy mametraka ny rehetra eo amin'ny olona tia mandray sy mifaly fa nandray zavatra avy aminy, fa mametraka ny zavatra rehetra eo an-tanan'ny olona tsy voasaringotry ny fanomezana ny fony fa misaina ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Ny mpanome dia mandray avy any ambony. Amen. Fa ny tia mandray matetika ny eto an-tany ihany. Tian'Andriamanitra ho fantatsika izao. Tsika dia tena tian'Andriamanitra atsiaro an'ity fahamarinana ity. Andriamanitra dia nanome anao mihoatra noho izay zavatra rehetra andrasanao aminy. Averiko ny famonjen'Andriamanitra dia ambony lavitra noho izay zavatra irinao androany tadiavinao. Ambony sy mihoatra ny famonjeny satria ny famonjeny aloha ny miantoka ny mandrakizay ianao. Raha eto tany ndray tsika dia tiako ho fantatrao fa le fanasitranana tadiavinao dia mbola latsa-danja no le fahavelomana sy aina nomeny anao. Zay no mahatonga ny jentilisa nomeny fanoharana hoe fatra-pitady famantarana ny jentilisa. Zany hoe izay ilainy eto tany ihany no mamaika azy. Fa tsy misaina izy ny abetsahan'ny fanomezana efa nomen'Andriamanitra azy ao amin'ny tontolo ara-panahy ny amin'izay mety hoe tanjaka sy hery mbola azon'Andriamanitra mandrakandroany. Raha makany amin'ny hopitaly aho ianao dia mahita olona marary dia be dia be manomboka hisaotra an'Andriamanitra ianao fa tsy hampahorian'ilay zavatra andolianao tompo aiza ny valim-bavako isan'andro. Fa rehefa makany hopitaly anao mahita misy olona zay malemy efa 2 taona batain'ny ankonana isan'andro fa tsy mahavita na mitsangana azy, tsy zakany be kitsony fa malemy tanteraka ny tapany ambany fa tsy maintsy bataina. Dia zao nataon'le rangahy Paster Rodolphe fa soran'Andriamanitra fa 2 taona lasa izay mijoro ohatranao mbola afaka nandehandeha. Fa mifanomezana an'io tongotra mandeha io sarobidy fa amin'izao le ho an'ny ankonako, le ho an'ny fianakaviako, le ho mibata ny fianakaviako. Mba fantatrao ve fa ndraindray ianao mbola afaka mandeha nefa sakafo ndray mbava tsy tonga amin'ny atoandro ambolenao nanomezanao tsiny an'Andriamanitra. Nefa any misy mitsiriritra alohany tsy mihinan-kanina na herinandro aza fa mandeha ny tongony. Dia mahazonareo ve tsika zany mila manana fo ohatr'izao, tsy mametraka ny fotsika sy ny fonotsika amin'izay zavatra atrehantsika. Le zavatra mitoriana teny amin'ny terrain, mpanompo vavokely andevony namana, andevony namana boka, babo avy any amin'ny tanin'ny Israely noentiny ao an-tranony ho mpanampy vadiny. Io mpanompo vavokely io babo natongavany tao amin'ny tany Siriana. Kanefa na babo azy izy tsy mba nanana fo ratsy hevitra ny tenany hoe za te hody any amin'ny taniko. Tsy mba nysaina kory izy fa maninona ary Andriamanitra raha velona tokoa izy. Tsy mba nisakanany tsy ho babo aty amin'ity firenena ity satria tsy nametraka ny lanjan'le problema na babo azy izy ambony sy mihoatra lavitra noho izay programa tian'Andriamanitra hitondrana azy. Rehefa mino ianao ka mametraka ny fiainanao am-pelantanan'Andriamanitra dia mila manam-pahatsiarovana ianao an'izao antoka goavana izao. Rehefa eo an-tanany fiainanao dia mila manolo-teny ianao manaiky any amin'izay lalana tiany hitondrana anao. Ary mila fantatrao fa na mifanohatra amin'izay programanao azy ny programa hitondrany dia ny dikan'izay manana planina tsara lavitra izy hitondrananao ao anatin'io zavatra hitondrany tsy ekeny sainao io fa ny important atao avy azo antoka fa eo am-pelantanana ianao tsy mare tehaka ao an'Andriamanitra. Itireto hoe ao anaty fahababona izy mbola mahavita manome voninahitra an'Andriamanitra. Ozy izy le vehivavy kely zao ozy izy ao amin'ny Israely misy Andriamanitra afaka mamana io problemanao io ry namana boka. Taitra namana, taitra ny vadiny namana ny teny tamin'ny namana hoe misy solution amin'ny vadiny.
ary le solution tsy teny ampelatanan'le général namana eny mpanjakany Syrie feombavany le mpanompo vavokely zay atao hoe tsy mpanompo akory hoe mpiasa fa andevitsy manan-jo satria babo avy any amin'ny fireneka fa tonga nandevozina am'le firene tena problema be ho an'le kalakely raha jerena ny zavatra misy fa tsy hitany akory le olana nanjo azy ary tsy maridrefina mpitanondrika sy nanomezany tsilin'Andriamanitra akory satria zavatra azo ny okizy vavy zay ny mahatsara an'le hoe zaro amin'ny lalina tokony elehany zaza satria rehefa tafiditra tao anatiny io zazy io ny fahamarin'Andriamanitra sy ny fahatsarany sy ny zavatra hitany teo amin'ny Israely ny amin'ny fahaiza-manaon'Andriamanitra dia tsy nahavitana nakombona amin'ny vavany tsy teny ny fahatsaran'Andriamanitra na amin'izay fahavalony jorona mbabo azo andevo any amin'ny firene zay tsy azy azy zay ny tonga ny teny io fahatsarana ao anatinao io tsy afaka hivadika ho faharatsiana mihitsy rehefa tsara fanahy ianao dia tsara fanahitra amin'ny farany fa matoa lasa ratsy fanahy ianao efa ratsy fanahitra any am-boalohany ao anatin'ny toetra zany sy ny toe-panahy antsian'Andriamanitra anao ahatonga anao olom-baovao hifanaraka amin'ny antom-pisiana ilan'Andriamanitra anao dia ny secret goavana be tian'Andriamanitra ho hita ao anaty fitarina tahaka izay nitranga teo amin'ny fiainan'i Abrahama dia ny fatra ny toe-po tsara ananana ahafahan'Andriamanitra mijoro sy mitarika anao any amin'izay programa sy planina tiany hitondrananao joro ho vehivavy kely io nefa ny vehivavy manana problema ny tsy hitany tsy tao anatin'ny sainy sy ny fony fa tsara fanahy loatra izy ka na zay olona mpambabo azy dia mbola honeny izy hoe inona ny solution tokony homenany ity na mana boky ty fa mampalahelo loatra izy général oatra zao nefa boka babo izy tonga tany amin'ny firenena io zay ny anarany fa rehefa tonga tao izy no nyherin'Andriamanitra ao anatiny no nitoe-po tsara nananany mpambabondra izy kay nandeha namana vao tonga tany amin'ny Israely mivoaka Elisa nisitran'Andriamanitra tao amin'ny ranon'ny Jordana namana miverina fitiniko fo Elisa fa le toe-pony avoaka eto fa tsy le fitantarana fotsiny hoe fampaherezana ny toe-pony amin'izay lalana tsy voatery hoe kely saina hitondran'Andriamanitra azy ka nampandresen'Andriamanitra azy fa zao ny zavatra niseho voasitrany namana dia za sura fa niteny tamin'ny mpanjakan'ny Israely koa izy tamin'ny mpanjakan'ny Syrie koa izy tena sitrana dia vao hita amin'ny mpanjaka fa sitrana izy dia zay Andriamanitra namana ny tsy maintsy Andriamanitra le mpanjaka dia hitantsika amin'ny conversation ao amin'ny bokin'ny mpanjaka faharoa toko fadimy izay momba ny tantarany namana dia zao ny zavatra nisy mifampiresaka ry zareo izy sy Elisa no niteny raiso izy ty fanomezany ity fa taloha ozy izy nikohaka tamin'ny Ramona zay Andriamanitra ny tompoko Rimona dia tao amin'le Rimona ny ankohaka namana sy le mpanjaka dia voasitrana amin'izay etrereto amin'izay sitrany namana tonga dia nijoro vavolombelona fa avy amin'ny fijoroan'le vehivavy zay zany le mission'le vehivavy tsy azony hoe kay Andriamanitra naniraka azy ho babo mba ahafahany ho tonga ao an-tranon'le mpanapaka hijoro vavolombelon'Andriamanitra zay nitondra azy ho toy ny babo fa naniraka azy ho mpambabo hitanareo le izy tsy le endrikity ivelany amin'le image na le sary hoe tena vobe izy fa tany amin'ny firenena izy lamina tsara tonga babo any amin'ny firenena hafa izy problème fosy izy Andriamanitra ny zavatra rehetra dia miara-miasa aso rehefa ato apotsika ny fitiavana azonao amin'izay tsy nilanja ny zavatra ataonao fa ny ao am-ponao eo am-panatanterahana azy mety ho ratsy le zavatra mitrangita maso hoe babo ianao fa in'Andriamanitra mamadika ny fahababona ho fambabona azy enam-babo anao eno iny le zavatra nitrangy eno tsara le zavatra nitrangy tonga tao izy babo fa rehefa avy eo vita nambabo ny namana tsy ekohaka amin'ny Rimona fa ekohaka amin'Andriamanitra velona namadika mpanompo sampy ekohaka amin'ny sarivongana ho vrai adorateur lasa nanaka en'Andriamanitra namana nijoro vavolombelona tamin'ny Elisa izy fa zao izy tsy indrindraka mamindra fo amin'ny mpanomponao dia anao ve nieritreritra fa mpinamana be ohatry zao izy sy ny mpanjaka tsy maintsy ampitany amin'ny mpanjaka le fijoroany dia teny amin'ny mpanjaka namana hitanao le abokako omaly
ratsy be ianao no nahita amin'ny problemako. Fa rehefa nirobika ipity tao Jordana ody zazakely satria miteny ny lehilahy n'Andriamanitra fa maninona ny pasazony Jordana impito nahazo any namana. Satria tsy ilay fanomezana fanasitanana ny important amin'Andriamanitra fa ny fiovam-pony namana anaky an'Andriamanitra amina toepo feno fanetretena afeno fepetra mampiakohaka marina azy. Halleluja! Afaka tonga dia mivoaka Elize dia nanova hofantanany arak'izay ny tiany namana tokoa. Aza mametraka condition amin'Andriamanitra nefa manam-pahatsapana ao am-po fa mila an'Andriamanitra. Taiza ny toerana nisy azy tsy tafiditra tao an-tranon'ny Elisa akory fa teo am-baravarana Elisa. Betsaka ny mpino tsy tafiditra ao an-tranon'ny Elisa. Jesosy Kristy le endriky ny Elisa fa eo am-baravarana. Fa maninona ny eo am-baravarana? Be ampi-po. Tsy mahay manetry tena ohatran'ny namana. Sady bokany mbola mametraka condition. Dia izay no natonga ny laza tena amin'ny kroazady. Ny erreur faran'izay goavana indrindra hitondrany satana ny olona, atonga ny olona tsy handray ny fanafana izay tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainany. Dia ao mitoepo manomboka taony devoly izay fomba tsy hankatoavanao sy fandraisanao amin'ny source. Matahotra ianao vavan'ny olona. Matahotra ianao sode be dia be. Nefa tsy voatery ho marina ny fomba fijerinao. Elisa efa an'Andriamanitra. Amen. Jesosy Kristy natolotry ny ray no atsika. Fa ianao mila misadapta, manaiky ao am-ponao. Fa tsy hoe so hatramin'ny fametratana, hatramin'ny fivoahan'ny Elisa aby tianao commandena. Problemanao manana télécommande multi. Tianao pendena foana amin'ny bouton ka hatrany amin'ny Elisa, tianao guidena. Satria ny hevitra fa eo am-bavata izy amin'io. Satria ny hevitra fa mba hivoaka izy. Re olona. Général ianao any an-tranonao. Général ianao eo amin'ny tafika. Fa tsy général ianao anatren'Andriamanitra. Eo am-bavady no mipetraka dia maro ny tavela eo. Efa ao hatrany ilay fanasitranana fa tsy tafiditra mihitsy. Izay no mahatonga an'Andriamanitra nanome ohatra tsara ao amin'ny Philadelphie. Ny olona pakato teny efa nitandrina ny teniko ianao. Fa izy za nisy varavarana misokatra ao anoloanao. Ny rindrina ny varavaran'ny Elisa vokatry ny toe-pony namana. Dia nanomboka amin'izay Andriamanitra ampanetry tena azy. Tsy tany amin'ilay rano madio nampandroana azy fa any amin'ilay rano misy-potaka atao hoe Jordana. Any ianao sady tsy miroboka indray mandeha dia sitrana fa impito amin'izay milona tsaratsara. Inona ny Jordana impito? Testa ny fankatoavana any amin'ny zavatra tsy tiana. Nefa lasa miseho matetika. Ka reny problème miseho matetika reny mila tonga saina ianao. So efa manomboka eo am-baravarany Elisa fa tsy tafiditra ao an-trano. Mba fantatrareo ny sarobidy amin'Andriamanitra tsy ny zavatra ataonao, ny amaly ianao amin'izay zavatra irinao. Ain'Andriamanitra atao tokoa ny zavatra rehetra. Fa za tsy hitory aminao ny fahaiza manao n'Andriamanitra ny zavatra rehetra, fa raha ny amin'izany efa hainao ihany fa mpamorona izy. Fa za hanomana amin'ny fonao eo na amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Halleluja. Dia sainy hoe babo izy ny tonga tany Syria. Le vavikely fa mivoaka avy any izy mpambabo ny fireneny Syria. Tonga dia niova avy amin'ny fanekena tovavy anankiray anome voninahitra n'Andriamanitra. Zay le voalaza ny boky ny Hébreu hoe sacrifice of praise. Le vrai mot, phrase azoko amin'ny tinana azy dia zao hoe le toepon'ilay vehivavy babo
mbola navitana nandratanana babo a na nandratanana hoe zao no lazaiko aminao ry namana velona ny Andriamanitra afaka miteny namana io raha velona ny Andriamanitra azafady a toko masitsika kely satria tsina raha velona ny Andriamanitra toniko baboko reto satria namana tsy mahita fa tsy mifandraisena hita masony fa namana tsy mahafantatra ny fandraisena tiany Andriamanitra hitondrana ny firenena amin'ny alalan'ny jono babo tonga ao an-trano ianao ny azo ampiasain'Andriamanitra ho jono ho an'ny hafa rehefa tsara fo tsy mpamaritra amin'ny fiasan'Andriamanitra amin'ny zavatra hita maso fa manaiky fitariana amin'ny lalana mety mifanoatra tsy voatery ho eken'ny saina fa lalana mohan'Andriamanitra ny hafa ahitany an'Andriamanitra ny importantsika dia mila mahafantatritsika ny eo am-pon'Andriamanitra dia amin'izay tsy diso ny zavatra tolotsika zany no mahatonga anay tsy mijoro zay ampanantenanao fa mpanasitra an'Andriamanitra mpanao fahagagan'Andriamanitra raha ny amin'izany efa natioran'Andriamanitra ary amin'izany no ampanantenana anao dia mety ho voafitaka ianao ohatra Matthieu 24 satria raha ho avokoa mpaminany santoko sy ny Kristy santoko dia anao famenom-pamatana sy fahagagana izy fa ny mampiavaka antsika tsy le vokatra fa le ato anatintsika tsy le fiasan'Andriamanitra fa le vokatry ny fanahy azon'Andriamanitra antenaina amin'ny alalan'ny fisianao maro toerana ve ny fanetretena maro toerana ve ny fandeferana ny fitiavana fanginana fahononam-po Galatiana 5:22-23 e tsika zao tokony isaina ohatry ny Abrahama inona ary novaliko an' Jehovah no nisoretra zay nataony tamiko dia ozy izy i Abrahama zao a Isaka saika tsy fahitako fa avy amin'Andriamanitra hoentiko Isaka eo amin'ny alitara homeko an'Andriamanitra tsy mandrakitra ny foko amin'ny Isaka ntsony a satria zay efa saika tsy nanana ny nomeny noho izany homeko an'Andriamanitra tonga dia toana ny fon'Andriamanitra toy izy Andriamanitra hoe stop tia hita fotsiny hoe hatraizany sitrapo akatoavinao ny amin'izay zavatra mpanoviko anao dia andanany hoe mieritreritra hatraiza mifatra mifakatoavanao tsika tsy misy olo anankiray samy milaza fa mpanome an'Andriamanitra zany dia zao koa ataovy ao anatin'ny saina tsara rehefa any amin'ny quantité no enjenao ao anatina fanomezana dia rahaty qualité eo amason'Andriamanitra ianao satria tsy maintsy isaina ianao hoe mpanome an'Andriamanitra raha manao zavatra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia manome ho anao ihany aza amin'saina ho mpanome azy zany na fanatitra io na fanolora-teny io ho anao ihany an Jehovah ny tany zay rehetra eo amin'ireo olona na ianao io aza dia fananana ary jereo fa tamin'ny Abrahama nanolotra ny Isaka anie tsy nandray ny Isaka akory Andriamanitra efa nisy osilay misaringotra ny tandrony teo ny andro osolony ka ny fanatitra sakrifisy dia tsy Isaka fa osilay no efa mifatotra sy misaringotra tamin'ny hazo ny tandrony ohatra an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana sy na felotsilo ny lohany fanomezana avy amin'Andriamanitra no ankasitran'Andriamanitra fa tsy fanomezana avy aminao ka raha matsaina anao mpanome an'Andriamanitra dia lavin'Andriamanitra mifanomezanao fa raha matsaina anao hoe avy amin'Andriamanitra dia Andriamanitra no manatanteraka an'ilay izy avy ao am-ponao atonganao anao fanomezana dia ankasitrahany satria tsisy mihoatra noho ny fanomezan'i Jesosy ny fanomezan'Andriamanitra sarobidy indrindra raiso aloha Jesosy zay mahatonga Jesosy milaza rehefa nandinika mpanao fanatitra izy raha eto ianao ozy izy mahatsiaro fa ny raha lanao mananady aminao nefa ianao dia anao fanatitra izy sy ny tena hoe tomody le fanatitra ny dikan'izay ilaina tsy maintsy alatsaka le izy ho fanatitra ino tsara ozy izy apetrao aloha fa aza mbola ateriny eo anatren'Andriamanitra fa ndana mihavana amin'ny raha lanao fa miala eloka amin'ny voatero ny fanatitra toepo aloha tsy fanomezana aza fatra-pamaritra ny asarobidy ny fanomponao mifandraiky amin'ny fanomezanao olombelona miporotra amin'ny vola fa tsy Andriamanitra no zany tsy zay fanatitra rehetra tonga dia bienvenu daholo amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy maiky amin'izany Jesosy fonao aloha inona hoe
inona zany Jesosy ny tena sarobidiny zany atao hoe fanatitra sy fanomezana zany a zay ho atao ho voninahitra ao ka ndrasanao amiko. Ny fanomezana Isaka dia tsy Isaka ilain'Andriamanitra fa fanekeny Abrahama akatoan'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra manokatra ny masony Abrahama ahita fa efa teo ihany le osy lafanatitra osolon'ny Isaka. Averiko. Ny fanomezana atao hoe Isaka dia tsy nilain'Andriamanitra akory fa fanekeny Abrahama akatoan'Andriamanitra anokatra ny masony. Efa mety efa teo anie io osolahy io fa tsy niseho e. Tsy hita satria tapona ny masony. Fa vokatry le fanekena sy fankataovanao anatin'ny fony nanokatra ny viziony na tonga le osolahy hitany natao fanatitra ho solony zanany. Zany hoe efa naksepten'Andriamanitra tao anatin'le intention tsara. Zay misy le izy. Efa iny izy nanana finiavana tsara izy hanolotra an'le zanany. Toy izy Andriamanitra hoe tsy ny fanomezanao. Ka raha ianao zany ohatra manolotra fanatitra ho n'Andriamanitra dia ianao mbola misaina hoe fanomezanao le izy. Dia tsy mety. Zay no nanolona ny Isaka ho tonga osolahy. Fa ianao mila mahatsapa fa Jesosy ao anatinao ny tiany Jesosy, tian'Andriamanitra ray ho hita amin'ny endriky ny fanomezana zay ataonao eo anatrehany. Dikan'izay sady tsy mitaraina ianao, tsy mimonomonony ianao, tsy mitabataba ianao satria tsy fisasaranao ao anaty ozona mitondra fahafatesana ny fanatitra nomenao. Fa misy fetraka ianao anatrehan'Andriamanitra vokatry ny foresa lahatra fa azy ny zavatra rehetra, avy amin'ny zavatra rehetra, izy ny fitahina ny fiainanao mila tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Zany le ao am-po e. Zany mahatonga antsika tsy tokony hiketrina ianao mpanaovana fanatitra na iandro fanentanana fa fampianaran-dia soa. Tsy miankina amin'ny abetsahan'le fanatitra. Zay mahatonga Jesosy nijery qualité teo ampanaovana fanatitra. Raha mahita ianao zany an' Jesosy teo akaiky ny rakitra mihitsy izy no nijery ohatr'izao akaiky ny fanatitra. Inona ny ataony eo mijery fanomezana? Mandinika izy. Dia raha dinitsika ilay zavatra nydiniany Jesosy, misy avany mitondra kesika ray anao fanatitra. Kesika. Dia avy any ray nisy farantsakely anankiray tonga dia nalatsana dia sady niafinafina izy nanome. Dia hoy Jesosy hoe inona no mebe indrindra? Zany hoe Jesosy zany tsy taitra amin'ilay kesika ray fa le farantsakely anankiray. Zany koa tsy midika hoe le farantsakely zany ny ankasitany tompony. Fosy Jesosy ino ny rehetra nananany dia mahafeno fepetrany rehetra, tsy quantité le izy, qualité. Tena miteny le raha matompo raha niaiky arao mbola mijoro ohatr'izao mety tsy manana ninninina fa zao ny azoko atao tia ny rehetra amiko omeko anao. Nakasika amin'ny fony Jesosy dia efa tapitra ny ay zany iny raha matoa iny nandrasan'i Jesosy dia lasa izy. Dia ndao antsika eritreritra misy zany jerijereny tompo ohatr'izao fotsiny fa fanatitra mihodina eo fa le anankiray ny eken'Andriamanitra mety farantsala izy fa nyrehitra. Dia raha miteny Jesosy hoe io miankina amin'ny mesuranao, inona ny mesuranao amin'inona? Fonao le izy. Fonao. Avereny hoe foko ripamonjy mangetahetanao. Zany hoe Abrahama zany tsy nahita sy nanana vision fa rehefa nanaiky Abrahama akatony tenin'Andriamanitra dia nisokafan'Andriamanitra ny masony ahita izay vonona tena ho ataony fanatitra ho solony zanany. Efa eo ny fahagaganao, efa vonona ny fahavokaranao anao, ny famonjena sy ny fanasitrananao koa efa tomombanao amin'ny Kristy Jesosy daholo. Fa ny fanekenao hanokatra ny fonao akatoa sy anao ny sitrapony fotsiny dia hanokatra ny vision anao Andriamanitra ahita le osolahy tena tokony atao fanatitra ho solon'le Isaka mampikaikaiky anao. Atsangana ny tananao raha azonao ny dikany fanatitra, ny fono atao fanatitra. Voalohany vao ny fanomezana hanehoana ny kalitaon'ny fanatitra zay omenao ho an'Andriamanitra, zay omen'Andriamanitra anao atao fanomezana ho azy. Zany hoe ny sainao zany tsy misaina hoe avy aminao le izy
fa ny fonao resy lahatra fa avy amin'ny any le izy no averina ho azy. Misy fotoana zany indraindray ianao mandray zavatra soa avy amin'Andriamanitra dia le soa ampelantananao nareo zao mbola mety tsy tratran'izany, tena vola ilainao mihitsy le izy ao an-trano fa mibitsika aminao Jesosy meo any aniny iny, fa nampandaloviko teo an-tananao iny fa tsy ho anao. Dia amin'ny fomba hoana moa ny ahafahan'Andriamanitra no miaino ny feon'Andriamanitra amin'ny zavatra ohatr' izany, ahafahanao miaino ny feony amin'ny zavatra ohatr' izany nefa ny ao anatin'ny fonao tsy votsotra akory fa mihevitra ny tenanao loatra ao anaty fitiavan-tena ianao dia misaina hoe ho anao daholo izay tonga eo ampelantananao. Zanak'Andriamanitra isany ny tena mpiara-miasa amin'Andriamanitra marina dia olona afaka no ampiasain'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Izany ny famarinana sy tena izy ny amin'ny teny miafina ao ambadiky ny fanatitra sy fanomezana ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Minao fa sitrana daholo tsika rehetra. Tsanganareo amin'ny toerana misy anao dia vofany amin'ny lanitra ny tananao. Ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra. Saotra Jesosy androany maraina. Ny amin'ny fitiavana sy famindrapo mbola itenenanao aminay sy anairanao anay mandrakariva ho iray tanteraka amin'ny sitrapo sy programanao indray. Saotra fa sitran'izay, ianao mimpanasitrana, ianao mimpanafaka, ianao mimpanangana. Mino ao anatin'ity fotoana ity fa hanangana anay olom-baovao ianao. Ho tahaka ilay mpanompo vavikely namana. Tsy voasaka ny problème zany, tsy androsany amin'izay programa tianao hitondrana. Ty feo zay dia afao ao anatinay le fanamangidy tena tsy mahavotsitra anay, efa tena kaiky loatra ny fotoam-pampakarana hifankahitanay aminao. Mangatamin'Andriamanitra mba tsy ho diso ny fomba fijerinao any amin'ny tanjona hoe amafy ianao mba hitobaka be ny zavatra rehetra ataonao zany lasa eto ambonin'ny tany fotsiny miodikodina, fa mba hisy fiatraikany ao amin'ny fiainam-panahinao sy ny mandrakizay anao izay zavatra rehetra ho ataonao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, satria olona voafora tsy miankina amin'ny zava misy ianao ohatra ny Abrahama nahafoy izay niankina ny fitiavany, fa nametraka ny fitiavan'Andriamanitra ao ambony lavitra matra no mifanomezana everiny ny fahasarobidy rehetra teo amin'ny fiainany. Ny fioaran'ny fitiavan'Andriamanitra maniantsika ny Abrahama nahatonga ny fony Abrahama nahafoy Isaka na mamy ainy azy. Ka raha mbola eo ampanompony ianao manompo an'Andriamanitra ao amin'ny tanjona hafa, mbola midy ho anao varavaran'ny lanitra. Sokafo ny fonao. Oka ny motivation anao hiova amin'izay. Oka ny fandraisan-dahatra ny fonao tian'Andriamanitra mahatonga ny ao anatinao hafoy ny zavatra rehetra noho ny fanjakany. Angatao ny fanamasina androany maraina. Mitenena amin'Andriamanitra. Après eto amin'ny afo ny fitiavanao aizako mitisy manaiky ary makatoa anao amin'ny fotoana rehetra. Oka ny fananao masina meno ny fahatsaranao hitari-dalana, olo ny fanekenao andeha arak'izay sitrako tsy za tsy no velona fa ianao velona atao anatiko. Maka sitraka Jesosy, tsy tia nofity, tsy tia nofity ny ampahory Andriamanitra. Tsy ny fiainako eto tany no antom-pisiko fa mandalo ihany, fa ny anao zay sitrakao mba ho toka tahaka ny fony Abrahama. Tsy sakanao tsy anao zay tian'Andriamanitra, mifandrenesan'ny sofiko manombo ny nofiko ny amin'izay zavatra takian'Andriamanitra tokony ho ataoko, kanefa tsy ekeny saiko manaika sady makatoa anao. Tahaka ilay vehivavy kely babo nefa nataonao mpambabo firenena, rehefa nanome voninahitra anao sy nideranao tao amin'ny toerana tsy dia nafinahitra azy, tahaka ny Paoly na ny amponja azy izy Silasy. Mbola manandran-tanana mivavaka sy misaotra satria tsy sakana amin'izay zavatra hita maso, tsy sakana ny zavatra hita maso. Tsy afahako manome voninahitra anao. Mino izay rehetra Jesosy fa sitran'izay afak'izay ary mena voninahitra mandrakizay ny anaranao ny amin'izany. Amen. Mazoto toerana anao fanatitra tsika ao an'Andriamanitra. Amen. Dia tsangantsika orinan'izay ho amin'ny tsodrano ho an'ny tsirairay avy. Tahiny Jesosy indrindra tompoko. Halleluja. Filazana foy. Ny fotoanantsika amin'ity herinandro ity dia mbola ohatran'nypokon'olona Analakely ihany ny zoma sy ny asabotsy maraina, zoma hariva sy ny asabotsy maraina dia ohatran'nypokon'olona Analakely. Mbola misy filazana hafa ve pastor? Rapitso sekoly tokantrano. Eto iarahana mama Viviane.
ary ny asabotsy ho avy zao kosa dia fotoana lehibe ho an'ny batisa andao iteantanana mafy be ho an'Andriamanitra tsika. Dia samy misoratra anarana ao amin'ny pasteur sandratra avokoa izay rehetra vonona ny roso ao anatin'izany. Soratsika manokana Andriamanitra ny amin'ny teny fiainana sy ny fampaherezana izay omeny antsika isan'andro ahafahantsika miorina sy mijoro tsara anana an'izany atao hoe toe-po miatrika fanompoana fiainana andavanandro fijoroana ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Dia saintsaina isan'andro izany zavatra izany mba ho teny fiainana melona ao anatsika. Fa hainao an'izay mahazoazo ny teny ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Mahazo maky tsika maimaimpona na amin'ny flash disk na amin'ny ina moa le USB na amin'izay azonao atao live maimaimpona ao amin'ny roantsika HVK émission events. Raha mitanjona ny ampijoro anao sy ampahery anao ho lehilahy sy vehivavy mahery ny tompo eo am-panompoana azy. Sa tsy izany? Inona kay ny zavatra tena andrasantsika? Miandry inona kay tsika reto? Miandry ny fiverenan'i Jesosy. Amen. Dia izay olona rehetra te hiaina an'izany fampakarana izany dia tsy maintsy manova ny fiainany sy mamboatra ny fiainany tena hiaraka amin'Andriamanitra marina. Toe-tsaina, toe-po, fanao mba tsy haninona, mba tsy ho raraka eto. Efa tsika sosotraka tena. Miainirany sady mideritsika dia miain'ny révélation andrija ao anatin'ilay fiderana dia mba mety na zay fotsiny dia tokony tonga saina zay be ampo tavela eto an-tany. Tsisy iaky vilivily na misotro na mamily. Tsisy anapa-kevitra eo amin'ny toeranao. Dia dona zany izy zany fotsiny. Zay zany zao dia vita ny fampianarana androany. Mamboatra ny fonao ianao mba tsy ho be ampo. Raha ho be ampo tavela. Io nofo ihany no miazona. Jereo tsara ny nofonao dia mba atao voatra zao tsongo kely. Tsongo tsy atao marary sao dia marary be. Dia asiko mafy ny tenako. Ho mangana ka andevosiko. Ndraona dia efa nampahalalana ny marina aza na efa nitoro fahamarinana kanefa mbola ho lavina ny tenako. Dia vereny hoe sanatria tenen'ilay nofo. Nofo manomboka androany no mombanao rehetra manaiky an'Andriamanitra. Avereny ampo miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao ihany no mampanota. Mitady hamily lalana noho ny fiainoko anao. Miala amin'ny fitiavan-tena. Miala amin'ny fiainam-paharatsiana. Miala amin'ny fahalintona. Miala amin'ny fahavetavetana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy amen. Sanganary indray tsodranotsika. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa mendrika ho an'ny olona izay tsara fiombonana amin'Andriamanitra amin'ny fanasitranana. Sitrana amin'ny rofinao rehetra. Tononoko fotsiny androany izay marary rehetra tonga eto mandana fasitrana ianao. Amoraina ny zavatra rehetra rehefa mety ny fonao. Amen. Ny lalana misokatra amin'ny fampahitana fity dia ataon'Andriamanitra eo ny loanao. Andre vavolombelona tsara ny amin'ny fidin'Andriamanitra tsetra eo amin'ny fiainanao indray tsika satria hitan'Andriamanitra fa mety sy zotra ao anaty fanekeny ianao. Tsy ilay karazan'olona mitomany ireny mba ho tahina fa Andriamanitra mihitsy ninina amin'ny tenany tahaka izay nataony tamin'ny Abrahama fa hanao izany eo amin'ny fiainanao izy. Mandana ary fa hitahanareo anie Jehovah ka iaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka nomenareo fiadanana. Amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo amin'ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Noho ny amin'ny fotoana dia tonga dia mba hiala kely fa mbola misy fotoana vonjeko dia samy ho tahin'Andriamanitra tsika rehetra fa mpiantso ihany daholo